misaotranao jeso malalo tsatr'izao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Salamo manolona ny fiadanao tompo anao sy ny tokantranonao amin'izao fotoana fiarahana mianatra ny ten'Andriamanitra izao ety am-piandohana dia mianasanao iompeo amiko amin'ny alalan'ny vavaka. Midera sy mankalaza anao izahay ry Andriamanitra rainay, tompo sy mpamonjy anay amin'izao fotoana izao vanto amin'ny fananao masina iaino sy hianatra ny teninao. Ampangino ny feo rehetra izay tsy avy aminao ary ireo fahotana izay mampisaraka anay aminao dia angatahako ho vovela izahay. Ka hita fifaliana izahay, anovo fahazavana vaovao ny amin'ny teninao, ahafahanay manompo anao amin'ny fifaliana ary ahafahanay mijoro matoky ety andalana eo am-piandrasana fiverenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenintsika an'io dia hoe antony 5. Manome antony 5 lehibe Andriamanitra amin'ny Levitikosy 7:20. Tokony hifidianantsika ny fahadiovana ara-pitondran-tena. Voalohany satria izy no milaza izany. Miverina ao amin'ny 7 ny ampiandohan'ny tokony hoe izao no Jehovah Andriamanitra reo. Ny 2, ny 4, ny 5. Manana didy amin'ny tompo ny vahoakany, eo ambany fahefana izy ireo ary takiana hitandrina ny lalàny noho izany. Andriamanitra no mamaritra ny atao hoe fahadiovana fa tsy isika. 2, mahasoa antsika sy mitondra fifaliana eo amin'ny fiainantsika afankatoavana. Andena ho vakiantsika ny Levitikosy 7:15 izao voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko fa raha mitandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izao no Jehovah. Mario fa tsy baiko fotsiny io andininy io fa teny fikasana koa. Raha nitondra fandrosoana tsara ho antsika ny ditra eo amin'ny firaisana ranofo dia tsy ho nandrara sy nanonona izany tamin'ny anarany Andriamanitra toy ny ataony amin'ny Levitikosy 7:20 sy 20 ary ny Matio 5. 3, raha tsy mifidy ny adio isika dia hiara-vokadratsin' izany. Tsy eto amin'izao fiainana izao ihany fa ny amin'ilay fiainana ho avy koa. Tahaka ny mpandringana ny fahotana, manenjika antsika amin'ny alalan'ny fakapanahy ny firaisana ranofo, manantena motika ny fahasalamantsika, ny ankonantsika, ny fanambadintsika, ny lazantsika, ny asantsika ary ny fanompoantsika ny tompo. Kanefa dia raina ny tompo, manana an Jesosy ny teny fikasan'ny Baiboly isika. Ny Matio 1:20 dia manao izao hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany fanantenanao antsika izany. Farany dia izao, tian'Andriamanitra dio ara-pitondran-tena isika mba hiarovana ny hafa. Mameno filazam-baovao antsika ireo fitantarana matsiravina momba ny fanararaotana, ny fandozana, ny fanaovana tsinotsinona, ny areti-po. Tahaka ny maro amin'ny kristianina ankehitriny, ny Israelita dia niaina teo anelanelan'ny kolotsaina roa feno faratsiana izay manome vana ankolaka na mivantana ny firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana, ny fitsangajangana, ny firaisana amin'ny olom-pady,
ny firaisany mitovy fananana, ny firaisana amin'ny biby, amin'ny zaza ary ny fanolanana. Miteny amin'ny alalan'ny Mosesy Andriamanitra ao amin'ny antoko 9:2, Andriamanitra no fahefana ao ambadik'ireo baik'ireo fa tsy olona, na ny kolotsaintsika, na koa ny fiangonana, na i Hollywood, na ny pastora aza. Iverendonina le andalatiny zay safiditsika atao tsenjery omaly. Dia angataka anao hanao tsenjery izany. Inona koa ireo antony hafa hitanao fa nametran'Andriamanitra fefy tsy azo oharana momba ny firaisana ranofo. Zay lesitsika androany izay maneho antony 5 anasan'Andriamanitra antsika ho madio. Ary zany dia tsy tombontsoa, tsy misy tombontsoan'Andriamanitra na dia iray fa tombontsoa ho antsika izay mankatoy izany. Ka dia andeha isika amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'izany herin'izany fanahy masina zany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, hiezaka hankatoy ny tenin'Andriamanitra. Manasanao ahivavaka, mankasitraka ny amin'ny hafatra izay nomenao tamin'ity androany ity. Tsy mora satria maro dia maro ny fakapana firaisana ranofo indrindra ao anatin'izao fatanorana izao. Fa ny angatahako dia hanomezanao fandresena ary atonga ny izay miainao izao fandaharana izao handray fanapa-kevitra tsara, hanana fitondrantena mendrika ny voninahitra ao. Ary mety ianao amela ny heloka sy ny fahadisoana izay nitarika fahalavona tamin'ny lasa. Da io manokana ny fiainan'izy ireo, ny fiainany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirary soa anao ary manantena eo aminao indray ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.